ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahaarabantsika rehetra afaka malalatra ty sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra ity ary dia faly manonona ny fitanan'ny tompo amintsika mianakavy. Ny mofinainantsika anio dia ny romanina toko fahavalo, romanina toko fahavalo andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fasivy amby telopolo. Romanina toko fahavalo andiny fasivy raika amby telopolo ka hatramin'ny fasivy amby telopolo. Fakitsika amin'ny aran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, izy no atohitra antsika. Izay tsy niaro ny zanany lafa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa ny zavatra rehetra. Iza no hiapanga ny olombô fidin'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka, Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fanotrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namono anay mandrakariva, toy ny ondry hovonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoka fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ray masino, manomasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afako i apôstôly Paoly zany eto no manazava antsika momba ny finoana, ny fotompinoana, satria resaka momba ny finoantsika an'i Jesosy sy ny akon'ny finoantsika an'i Jesosy. Tsy ilay fanamafisana ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy ihany, fa ny akony zany, finoantsika an'izany Jesosy zanak'Andriamanitra izany. Dia misy lafiny zavatra vitsivitsy ary izay ateraka izany finoantsika an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Ilay finoantsika rehefa afaka malala dia finoana miasa. Ny finoanom-pino dia finoana miasa, ny finoanom-pino dia finoana velona, ny finoanom-pino dia finoana izay manova ny fiainany sy ny fomba fijeriny. Ary dia eto rehefa malala misy lafin-javatra vitsivitsy ara-panahy izay manjary ataontsika koa hoe ara-piainana ateraka izany finoana an'i Jesosy zany. Dia izy manao hoe inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra no momba antsika, izy no natohitra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Zany hoe ny ateraky ny finoana rehefa afaka malala, ny ateraky ny finoana dia ny fananana ny zavatra rehetra. Paoly rehefa afaka malala dia efa nitenen'io teny ao amin'ny Korintiana faharoa, izay efa andeha ataontsika hoe efa mofinainantsika. Indray maka hoy Paoly manao hoe amin'ny Korintiana faharoa toko fahaenina dia hoy izy: tahaka ny ampalelovina nefa mandrakariva, tahaka ny ampalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanan-karena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Zany hoe ny fananantsika ny tompo, ny finoantsika ny tompo rehefa afaka malala dia asaitsika ny teny manao hoe ohatran'ny olona mampalahelo be zany no fijerenay ety ivelany, nefa manana fifaliana anaty zay. Tahaka ny olona tsy manana inona inona, malahelo, tsy manana inona inona zay, nefa izay manana ny zavatra rehetra. Rehefa afaka malala ny finoana no mampiditra antsika ao anatiny zany tontolom-piainan'ny fahafenoana izany. Ny olona tsy manam-pinoana na dia eo amin'ny daholo ary ny zavatra rehetra dia toy ny tsy manana inona inona izy. Ary tsy manana zany ohatrantsika fahafenoana zany mihitsy izy.
ary zay no mampitotototo ny olona tsy manam-pinoana makatsy makary mivezivezy atsy mivezivezy aroa mivezivezy mikady zavatsoa tsy mety takany mihitsy hoe lay fahafenoana eo aminy iverony fa misy banga zavatra misy banga mandrakariva ao anatiny satria fahabangany zay mihitsy ny tsy fenony zao tontolo zao zay fahabangany zay izay lay asan'ny zao tontolo zao aza tonoana Genesis toko voalohany fa hoy ny filazan'ny Genesis toko voalohany manao hoe ary tamin'ny voalohany tany de tsisy endrika kao sady foana vida tsisy nininina tsy hoe vida akory ary fa néant tsisy nininina fa rehefa niditra Andriamanitra ny teny manao hoe misy mazava de nanomboka teo ny fiainana zany hoe nanomboka teo ny fahafenoana lay fahafenoana fa komalara tsy hoe de rasa mana volamena be dehibe anao sa manazana be dehibe tsy zay loatra fa ny fahatsapanao hoe fenony eo aminao mofo dimy sy azan-dranondroa nampiasain'ny tompo fahagagana dia nahavita ny zavatra rehetra zay le fahafenoana ny fahafenoana zany dia tsy midika hoe fitosa fahafenoana amin'ny lafiny ataontsika hoe habetsahana quantité tsy zay loatra fa le fahafenoana dia amin'ny lafiny ara-panahy zay manjary tonga amin'ny lafiny materialy koa ary dia matsiaro feno ianao matsiaro manana ny zavatra rehetra ianao raha mijery ny olona manao hoe totrany tsy manana ninina ary izy totra niny ary jerety izy mikirarony mitongirana ve sa izy mandeha tongotra ve sa izy tsempoka ve mandeha amin'iny sa mety zany sy fanatria mijeren'ny olona anao fa manana fahafenoana ianao ary mety tian'Andriamanitra mihitsy koa ny andalovanao amin'izany hahafantaranao ny hevitry ny manana zavatra ohatr'izao rehefa avy eo no zany rehefa koa malara tsy lafiny materialy loatra ny dikan'ity teny ity tsy zay ihany dikany hoe tsy omeny tompo antsika miaraka amin'ny Jesosy maimaimpona fa ny zavatra rehetra zany hoe hoy Paul ny apôstôly Paul manao hoe ny zanany aza ny meny anao ny zanak'Andriamanitra aza ny meny anao fatto amin'ny azy fijaliana ka inona ny mahaory anao hain'Andriamanitra omenanao ny zavatra rehetra zany finoana zany dia afaka malala ny tian'ny tompo ao anatinao ny ateraky ny finoana dia ny fahazahoanao antoka fahazon'Andriamanitra omenanao raha tsy efa nomenanao ny zavatra rehetra zay ilainao ao amin'ny fahafenoana ny fahafenoana ampy tsy fahafenoana aminao samy manana ny fahafenoantsika isika dia afaka malala ny fahafenoana amin'ny namanao tsy fahafenoana eo aminao fa izao fotsiny samy mahatsiaro sambatra isika amin'izay zavatra mety ho lalovantsika raha mijerytsika ohatra ny Madagasikara ao anatin'izao varanaretina izao jereo ny fiainan'ny malagasy re mandeha tavaraka tamin'olona anankiray izy hoe pastera tena raha mijeren'ny olona ny ambanivohitra naiza ohatra mbola miasa foana izy ohatra ny ndray andro ihany izy mivoan'ny retina tena ndray andro ihany zany tena hoe ndray andro ny hoe nalemina androtaka dia pisony dia efa ohatra ny efa nandeha dia efa nilamina ary hoana mamina mahatonga an'izany dia le olona ry pastera ohatrany mafy any le retina mafy aminy fa zao ohatrany zakany any roa andro izy telo andro dia lasa fa tsy misy hoe ary na misy ara mandretaka ray volana ohatrany tsy misy hoe dia tena inona loatra sanatria tsy mandatsy ireo hoe nandao fomba fijeriny zany zao navariko azy manao hoe dia aminao ve zany io Andriamanitra io dia tsy mba marina mihitsy fa Andriamanitra nge marina Andriamanitra marina ka rehefa Andriamanitra marina dia ampian'Andriamanitra amin'ny anjarany iny ny tsirairay avy io ny anjarany malagasy io fahantrany io fahasairanana io ny anjara io zany zao no zavatra iainantsika tsy hoe anjarantsika fa io ny zavatra iainantsika dia ampian'Andriamanitra amin'ny zavatra iainantsika io isika ataon'Andriamanitra zakatsika ao anatin'io fahantratsika io lay valana retina ny any firenekafa manana hôpitaly be dehibe manana fitaovana be dehibe manana zavatra eto amintsika tsy misy afa-tsy ndeha ataoko hoe scanner 10 safily tamin'arivo renivohitra maketsy Kenya fotsiny no maketsy Nairobi dia isaky ny ataontsika hoe CSB1 CSB2 dia efa feno scanner feto Madagasikara ankehitriny izany na dia izay fotsiny ary dia ampian'Andriamanitra am'ilay toerana misy ety izay mahamarina sy famindrapon'Andriamanitra dia ampian'Andriamanitra amin'iny anjara kely io zavatra hoe tsika io sika io fahantrantsika io dia manampy antsika miaraka tonga amintsika amin'io izy
de ampindrandriamanitra amin'izany fomba fiasany eny zany de ataon'andriamanitra miasa asitrany atsika na dia ny sakamalaho sy ny tongolo gasy ny na zay tsy azo saina tsy azo azavaina amin'ny lafiny materiel zany fa azo azavaina amin'ny lafiny spirituel na amin'ny lafiny ara-panahy no zany de zao revako malala mino itenen'ny Paoly io mino fa hain'andriamanitra omenanao ny zavatra rehetra satria ny zanany aza ny mena anao fa ny faharoa revako malala de ina koa ny ateraky ny finoana tsy hoe ny fananana ny zavatra rehetra fahafenoana zay mola zay tsika azy teo fahafenom-piainana fahafenom-pifaliana fa ny faharoa revako malala de zao ny fanamarinan'andriamanitra anao ny finoana ho an'i Jesosy de mahatonga ny fanamarinana hoy ny teny Martin Luther ny kristianina de mpanota isan'andro ian'andro ianao manota aza manamartero Luther fa mpanota ianao vao manomboka io masoandro miposaka masoandro mandra-parivo ny andro de efa nanota ianao amin'ny arivo mandra-parivo ny andro mpanota isan'andro fa zao koa Martin Luther mibebaka isan'andro koa ny kristianina aza donona fa ilainao ny mibebaka isan'andro de zao amarinina isan'andro reo fiaina kristianina hoy Martin Luther mpanota isan'andro mibebaka isan'andro de amarinina isan'andro zany hoe mipindra afako malala tsy hoe marina aokazava fa amarinina samy hafa ny hoe marina sy amarinina ny hoe amarinina de zao mety diso io fa no amarininy tompoko tsy midika koa zany hoe lay ratsy nataonao de amarinina tsy zay loatra fa no ny amin'ny rano Kristy de mifafana ny fafana lay diso fafana lay tsy mety de tonga takila avao ny fiainanao zay hoe no amarinina no ny amin'ny Kristy io tenen'ny Paoly hoe lay fanamarinana anao anatrehan'Andriamanitra ny otanao ange tsy hoe tsisy nandoa ianao de nanota ihany mazavy fa le otanao tsy misy ota tsisy valy koty zany zay na inona ota de tsy maintsy misy valiny ota tsisy an'izany Andriamanitra tsy manaiky an'izany tsy manaiky an'izany Andriamanitra hoe misy ota de tsisy valiny tsy nanaiky an'izany Andriamanitra fa rehefa nanota de tsy maintsy misy valiny ota zay amin'ny baiboly manontolo io tsy hoe hodin'Andriamanitra tsitsy zany ny ota tsy fa rehefa nanota ianao de tsy maintsy misy valiny ota saingy zao nisy nandoa le otanao nisy niantoka nisy olona nisy mitondra n'iny valiny otanao iny de tsy anao fa Jesosy ako fa Jesosy zay ny dikany tsy hafa maina ange tsy hoe navelan'Andriamanitra tamin'izao ny helintsika navelany tamin'izao satria Jesosy nandoa azy satria Jesosy nandoa azy de lasa maimaimpona le izy tsy hoe fafan'Andriamanitra tamin'izao ny helintsika fa narahan'ny Kristy nahatonga n'ilay ota ho afaka ry avako malala Andriamanitra tsy hay mavantsika le toeran'ny Kristy fa izao ry avako malala ten'Andriamanitra de tsy tia ota fa izao ahoana ny fomba nanasoan'Andriamanitra n'ilay ota tamin'ny lalan'i Jesosy ny fahatezerana tokony niatra tamintsika satria tsika nanota de niatra tamin'i Jesosy ry avako zay mahatonga ny hoe ny finoana ho an'i Jesosy no mahatonga anao afaka amin'ny valiny na ny vokatry ny otanao ary de no amarinina ianao raha ny tokony ho izy de tokony ho kapoka mahamainy mahazo antsika ry avako malatsika olombelona saingy zao satria tsika nanana an' Jesosy satria tsika mino an' Jesosy ary mitondra ny otantsika teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy de zao no amarin'Andriamanitra isika ka tsy tsika mihitsy no hitan'Andriamanitra fa Jesosy no hitany eo amintsika zany revako malala ny faharoa de zao ny vokatry ny finoana de ny fanamarinan'Andriamanitra tsika marina eo anatrehan'Andriamanitra tsika ny amin'ny Jesosy ary ny vokatra ny hoe maro anatrehan'Andriamanitra faly amintsika Andriamanitra mamirapiratra amintsika ny tavan'Andriamanitra manjary fedana sy fifaliana ny fiainantsika manjary mahana fedanam-po isika manjary miainy ny vavaka ataotsika Andriamanitra mandresy entiny fotsika Andriamanitra satria olona no amarinina isika de fahatelo ny apôstôly Paoly de inona koa no haky ny finoantsika ny Kristy tsisy mepanga tsisy fiapangana antsika tso aza donona fa izao Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty de mitoetra eo tanana ankavanan'Andriamanitra ary Satana kosa de tsy nitsahatra ny mepanga antsika eo amin'Andriamanitra Jesosy eo tanana ankavanan'Andriamanitra itenen'ny Paoly hoe mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra mifona ao antsika
fa tsy niteneniny kosa Paoly tsy de miresaka loatra ny satana azy Paoly tsy karazana apôstôly miresaka loatra miresaka ny satana eny izy na teo ambany eo azy fa tsy de tena miresaka loatra n'izay fi Jova ny manazava bokony Jova manazava hoe satana dia io mipangy eo amin'Andriamanitra nataony raha indray zao jereo zao le zanakao iny Andriamanitra ho izy iny jere ty ataony tahinao nge izy de mivavaka rehefa tsy tahinao iny rehefa tsy menao iny de jereo raha tsy miala aminao ny satana de mpepanga mpanaratsy apangainy amin'Andriamanitra indray zao ndray nataony zanakao zao ndray nataony mpanomponao zao ndray nataony fa izao kosa Jesosy eo akaiky mifonao atsika mamindrafo amin'ny Andriamanitra fa tiako izy tianao izy mamindrafo mamelany elony zao anke zany hoe Jesosy zany eo an-tanana kavan'Andriamanitra mifona ho atsika satana kosa ery mepanga atsika de hoy Paoly manao hoe rehefa ao amin'ny Kristy isika de tapina vavan'ilay mpepanga tapina vavan'ilay mpepanga tapina vavan'ilay mpanaratsy satana io zany tapina vavan'ilay mpitondra fanamelohana ho atsika satria Jesosy mampangina azy Jesosy mampangina azy satria manana an Jesosy mpisolo vava isika de zao lasa Jesosy ny ren'Andriamanitra fa tsy niantsoantsony satana manameloka atsika fa niantso mpitiavan Jesosy ny ren'Andriamanitra vokatry ny finoana zany le avako malala de mahazo matoky ary ianao raha ao aminao ny tompo raha ao aminao ny finoanan Jesosy Kristy de mahazo matoky ianao fa tsy ny fiampangany satana akory ny ren'Andriamanitra ny henon'Andriamanitra fa ny fitiavan'ny Kristy io anao fa raha le avako malala ina koa nateraky ny finoantsika ny Kristy ny apôstôly Paoly hoe tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'ny Kristy mandramaty ny ateraky ny fonona ravako malala de ny fanomeza toky manao hoe za tompo tsy miala aminao ary de manoatra noho ny mpandresy isika ingay ravako malala iorona amin'ny finoana ny Kristy ianao la Jesosy Kristy tompo zay zokinao tianao ary miaraka aminao isan'andro zay le avako malala zay inona io elokao io efa navelan'Andriamanitra efa navelan'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo itebitebinao io fantatr'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo io fanirianao io fantatr'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy tompo fa izao aza isan'izay tsy mino fa mino fa velona ny Jesosy anao ary omen'Andriamanitra no maimaimpona ny zavatra rehetra fa mino fa mialan-keloka natorony ianao de ny apôstôly Paoly hoe manoatra noho ny mpandresany ianao hoe noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo mivavaky tsika avako tompo misaotra anao zahay noho ny aminao zay naniraka ny zanakao hamonjy anay ary famelan-keloka famindrampo fandresena zany no satapiainanay tsy nataonao resy tsy nataonao hoenatra tsy nataonao fahakiviana no fiainanay fa nataonao fandresena ary ny masonao mijery anay de mason'ny ray feny fitiavana ny tananao mitondra ny tananay de tanany ray feny fitiavana ary ny fonao zay mihevitra anay de fo feny fitiavana tompo de manavao ny fanoloran-tenanay izahay hamarino hamasino tehirizy toetra aminao isan'andro de mivavaka izay tompo aoka ny finoanay iorona mandrakariva aminao ary aza mahafona mahasaraka anay anao amin'ny fiainana isan'andro mifarana ny herinandro Jesosy de misaotra anao manokan'izay ny amin'izao farany herinandro zao misaotra noho ny amin'ny sonomenao anay misaotra noho ny amin'ny fitahinana tosako atao aminay misaotra noho ny amin'ny fitezana ny tezanao anay misaotra noho ny amin'ny famindramponao amin'ny fiainanay de manomboka herinandro vaovao zahay raha ampitso de mametraky sasady eo ampelantananao hamarino aminay tompo amin'ny herinandro mikiatona raha ampitso ty indray teninao manao hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalanay ty atsika de mitahianay tompo tsara anazy ao Kristy.